Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Ampandehano ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika ireo ka hitondray ho any amin'ny tendrombohitra masina dia ho any ataberina kelinao. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay tsara indrindra, mbola amin'ny foravoravo mandrakariva tokoa no iankofanay ampanajana eo anatrehanao, mba hiarahabanao, hideranao, ankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao tompo, satria Andriamanitra mendrika an'izany rehetrarehetra zany ianao. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, ary Andriamanitra mpitsara marina ihany koa. Saotra betsaka tompo malala raha mbola nomenao tompo-pahasoavana ihany koa izahay, ahafahanay mivavaka sy miatrika indray ny voninahitra ao ankehitriny, ary mbola ahafahanay koa handre ny afatrao izay maminay tokoa, satria fanilo ny tongotray, fahazavan'ny lalanay, manintsy sy mampianatra aminay amin'izay rehetra tokony ataonay eo amin'ny fiainanay iray manontolo. Koa mba mangataka ny fanahy masinao izay tompo, hiasa mahery ao anatinay, hanolo-tsaina, hanazava ny foamam-pananay, hahatanterahanay ny sitraponao rehetra. Dia mitenena Jesosy efa vonina iainanao izay mpanomponao rehetra. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo tsirairay avy ry havana, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana ho mpampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia. Bokin'ny Isaia toko 7:30, ny 1:1-2, dia mitsambikina eo amin'ny 1:5 sy ny 9. Hovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Lozanao ry ilay mandroba nefa tsy norobaina ianao, ary mamitaka nefa tsy nofitahina ianao. Rehefa mitsahatra ny mandrava ianao dia vao ravana kosa, ary rehefa mitsahatra ny mamitaka ianao dia vao fitahina kosa. Jehova mamondrafo aminay, ianao no antenainay, aoka ho sandrina isa-maraina ianao sy ho famonjenanay amin'ny andro fahoriana. Ny 1:5 sy ny 9. Izay mandeha amin'ny fahamarinana sady miteny zava-mahitsy, izay tsy mety mandray arena amin'ny fanaovana ankiriny, fa manifikifika ny tanany mba tsy handray kolikoly, izay manetsy jadiny mba tsy handre nesan'ny ny andro fandatsahandra, sady manakipy ny masony mba tsy ahitany ratsy, izy no onona ao amin'ny avo. Ny fitoerana avony dia ny fiarovana ny amin'ny aram-bato, izay hoaniny dia omena azy, ary ny rano hosotrony dia tsy ho diso. Amen. Voalaza eo amin'izany andinin-tsoratra masina voanovakitsika izany tokoa ry havana, fa i Asiria dia tsy mitsahatra ny mandroba kanefa tsy mba norobaina, tsy mitsahatra amin'ny namitaka kanefa koa dia tsy nofitahina, tsy mitsahatra ny nandrava ihany koa kanefa na izany aza dia tsy maintsy ho tonga ny fotoana hitsaharany amin'izany fahazaran-dratsiny izany, ary amin'izay andro izay dia tsy maintsy ho ravaina kosa izy hoy ny tenin'Andriamanitra, izany hoe tsy maintsy hanody azy avokoa zavatra rehetra nataony teo aloha. Inona moa ry havana ny antony nahatonga ny Asiria izany nanao izany fitondran-tena ratsy izany? Satria nataon'Andriamanitra fiasana teo am-pelantanana izy mba hanafainy Israely, dia nanao zavatra tafahoatra mihoatra amin'ny loka, ny rehareha fatratra, ny eboebo fatratra teo amin'izay rehetra nataony. Ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 10 ao dia milaza izany firerehan'ny Asiria izany hoe ny heriny, ny fahaizany, ny tanany no nahatanterahany izao rehetrarehetra izao, ka dia ny eboebo fatratra izy. Ary tokony mba hampieritreritra antsika ihany koa izany ry havana, satria raha toa ka hoe omen'Andriamanitra herim-batana isika, omeny herin-tsaina, omeny fahaizana sy fahalalana ihany koa, inona no ampiasaitsika azy? Mba hoentintsika hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ve? Mba hoentintsika hanompoana an'Andriamanitra ve? Mba hoentintsika hanampiana izay mila fanampiana ve? Sa sanatria kosa hanaovantsika karazan'asa ratsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba azahoantsika tombontsoa manokana ho an'ny tenantsika? Amin'izao andro faran'izao tokoa mantsy ry havana dia voalaza fa ho tia tena ny olona, ho tia vola, ho feno faharatsiana maro ihany koa.
zavatra tsy rariny avokoa izany ary tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mampalahelo ny tompo ary dia hita tokoa fa noamarininy tamin'ny Asiria ny teniny hoe izay nafafinao ihany ine no jinjainao e. Koa aoka isika samy ezaka riavana hanohitra izany toetra mandroba izany, hanohitra izany toetra mpamitaka izany, satria sady tsy mahasoa no tsy mitondra makaiza mihitsy ny zavatra azo avy amin'ny tsy fahamarinana. Fa ny fanohitra amin'izany kosa tahaka ny nataony Ziona, izay tena nanetry tena ambany dia ambany tokoa ka nitaraina tamin'Andriamanitra, ny fona sy ny bebaka taminy tamin'ny fahotana rehetra vitany ary nangataka ny famindrampo taminy dia namindra fo Andriamanitra ka namonjy ny Ziona. Ary eo amin'ny 15 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nofenony rariny sy fahamarinana Ziona. Lesona roa lehibe tokony ho azo raisina tokoa ry havana raha jereny ireto firenena roa ireto. Voalohany dia i Asiria izay mpirearea fatratra, mpandroba, mpanapatra fahefana, manao izay rehetra tsy tokony atao mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mandripaka firenena mihitsy aza. Farany kosa dia nofaizin'Andriamanitra tanteraka izy, naveriny tamin'ny avokoa izay rehetra nataony teo aloha. Ziona kosa nanetry tena ambany dia ambany satria na tsy ary fananota teo anatrehan'Andriamanitra dia ny fona, ny bebaka ary nandohalika, nangataka famindrampo tamin'Andriamanitra satria tsy nety ny zavatra nataony. Ary marina tokoa ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy ataon'Andriamanitra tsinontsinona, ka dia namonjy any Zion'Andriamanitra. Isika koa ry havana raha tojo fahasarotana, raha sedra mamay anga, aza matahotra, aza manahy fa manaova tahaka ny Ziona, mifona, mibeba eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy hamonjy antsika izy. Satria Andriamanitra ry havana dia be fitiavana, Andriamanitra dia mpamindra fo, ary Andriamanitra koa mpamela heloka. Ny fanambarana nomeny tompo antsika tamin'ny taona vaovao teo dia ny andehanantsika amin'ny fahazavana sy ny fahamarinana tanteraka. Dia omen'Andriamanitra tokoa raha vitantsika izany, omen'Andriamanitra antsika ny lanitra sy ny tany vaovao tsy mbola misy toy izany. Tsarovy ry havana fa Andriamanitra no mpanjaka antsika, izy no mpamonjy sy mpanafaka antsika, ary izy ihany koa alay mpitsara marina. Ary dia efa teny mihitsy ny hoe izay rehetra mandeha amin'ny fahamarinana hoy izy, miteny zava-mahitsy, tsy manao ankeriny, tsy manao zavatra amin'ny tsirariny, tsy manao kolokolo, tsy mijery zava-dratsy, dia tsy maintsy omen'Andriamanitra zava-tsoa. Fa ny firenena tia mirere kosa, misetrasetra, mandroba, tsy maintsy handray ny valinasany ka ho pitehin'Andriamanitra. Noho izany na dia tsy haino na tsy hanaraka ihany koa aza ny tenin'Andriamanitra ny manodidina antsika, isika kosa re andao andeha amin'ny fahamarinana hatrany hatrany satria Andriamanitra dia manome zava-tsoa mandrakariva ny olony mandeha amin'ny fahamarinana. Fantatsika ihany koa ry havana fa Ziona dia tena mafiatoka maditra, ary izany mihitsy aza no nandefasana azy tany Babilôna, kanefa kosa rehefa tapa-kevitra niverina tamin'Andriamanitra Ziona tamin'ny alalan'ny fibebahana, dia hitany Isaia tamin'ny sahady fa nahazo rariny tamin'ilay mpitsara marina izy. Efa teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Ziona mihitsy mantsy ao amin'ny Isaia toko voalohany 5:20 manao hoe avy ary fandahitra isika ho Jehova, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, eo fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza teo tahaka ny volon'ondry fotsy. Isika koa ry havana amin'izao taona vao miantoy izao, mety be dehibe angamba zavatra manenena antsika vitantsika tany aloha tany, kanefa kosa rehefa tena vonona isika hiala amin'izany ka hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, dia tsy maintsy mba ho dioviny ihany koa isika, tsy maintsy mba ho fotsiny tahaka ny nanafotsiny any Ziona koa isika. Fantatsika tsara tokoa mantsy fa Andriamanitra dia tsy mba mijery ny androny sy fahalalana, fa rehefa vonona isika hibebaka hifona eo anatrehany dia mamindra fofoana Andriamanitra. Tsarovy koa ry havana fa na dia nitondra tena tahaka ny Asiriana aza ane isika, kanefa mbola nampandrenesin'Andriamanitra antsika kosa androany. Izao teny izao dia aza dino fa mbola Jehova mpamela heloka tokoa no mbola te amela ny helokontsika tahaka ny nanaovany any Ziona. Saingy tsy ho tanterahany amintsika izany raha tsy mibebaka mafy tokoa isika manao hoe Jehova mamindrafo aminay, Tompo mamela ny heloka rehetra, diovy amin'ny faratsilay rehetra izay.
tahaka izany koa nge nataony Davida mpanao salamo ry havany rehefa nanao izay ratsy indrindra teo anatrehan'Andriamanitra izy dia nibebaka an-dranomasina nanao hoe mandrafo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny fahalehibiazan'ny fiantranao, noho ny fahadisoako sasao madio aho mba ho afa-keloka diovy aho mba ho afa-pahotana. Avy eo dia nahatsiaro tokoa Davida fa sambatra ary satria voavela ny elony ary dia niteny mihitsy azy izy hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony tsy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Koa raha nataony tamin'i Davida izany ry havana dia minoa fa mba afaka ataony amiko sy aminao koa rehefa tena vita bebaka tanteraka isika. Aoka isika tsy hanamafy ny fotsika intsony, tsy hangataka andro ihany koa ka sanatria efa voakapok'Andriamanitra vao ifona sy bebaka. Aleo miverina sy mandrindra fihavanana hatrany amin'Andriamanitra ry havana satria Andriamanitra irery ihany no tsara marina afaka nisy soa izay mandeha amin'ny fahamarinana. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa ny fikatsahana ny fahamarinana kosa dia engany ho ataotsika tsirairay avy isan'andro isan'andro. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, efa ela ihany tokoa no voasoratra ka nampitenenina ny Isaia mpaminany izany teninao izany. Ankehitriny nefa dia mbola misaotranao be dia be izay satria mbola naverinao indraika na horenesinay izany androany. Misaotra indrindra Jesosy satria izay rehetra koa anie ka na dia tsy mandromba azy na dia tsy namitaka tahaka ny Asiriana azy dia mba nanao izay ratsy indrindra ihany koa teo anatrehanao, nanao izay rehetra nampalahelo anao, nahatezitra anao ary nalatsaka ny ranomasonao. Koa izany Tompo malalo no ifonanay, ibaboana ihelika eo anatrehanao. Izany no iankofanay eto aminao Tompo, angataka famindrampo, angataka famelana ary koa angataka fanadiovana tanteraka avy aminao. Fa izahay mbola manamafy ny fonay kosa re Tompo, mba mangataka aminao zahay, aza vela ho faty sy ho vera ho fahotanay zahay, fa mba haneho ny herinao Tompo malalo, haneho ny fahefanao Tompo. Ianao ilay manana ny fombanao izay tsy takatra ny sainay. Mba miangavy Tompo malalo, torotoro reny fovatonay, mba ho tonga fonofo indray, mba hiverenanay aminao, hifonanay sy hibebanay, angatahanay famelan-keloka tanteraka aminao, ary koa mba hahatonga anay tsy ho very araka ny sitraponao. Dia ho tsarovana isan'andro isan'andro tokoa fa ny Andriamanitra izy iona dia Andriamanitra ny famindrampo, Andriamanitra ny famelan-keloka, ka dia ho tanteraka tokoa izany ho an'izay mibebaka marina aminao. Amen. Raiso ry havana ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ny Tompo anie anintsy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra so amin'ny faharetany Kristy. Izy anie hamasina anareo samy ho tanteraka ary hahatonga famonjena ho anareo avy amin'ny fitoerana masina ary koa ho tanterahany avokoa ny izay rehetra angatahinareo rehefa tafaverina tanteraka amin'ny ianareo amin'ny alalan'ny fibebahana. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.